Salame laly tsara bilaly mbola tsara vo avy trany isika dia hoany amin'ny district ny Vatomandry. Ny district ny Vatomandry dia iray amin'ireo district fito mandrafitra ny faritra Atsinanana. Fomba roa no atongavana ny district ny Vatomandry. Ny voalohany manaraka ny canal de Pangalanina, mianga etsy amin'ny pôle fluvial Manangareza PK0 dia manaraka ny canal de Pangalanina foana ianao tonga any amin'ny PK 155 point kilométrique 155 dia tonga ao Vatomandry ao amin'ny pôle ny Vatomandry. Mbola mitohy alolo kely any ianao eo amin'ny PK 155 plus 500 dia tonga ao amin'ny pont ny Ampandranity ao Vatomandry. Ray zay. Ny fomba faharoa dia manaraka ny RN2 route nationale numéro 2. Manaraka ny RN2 ianao mahavita 130 km avy eto Toamasina tonga eo Antsapanana na Ampitabe. Eo indray ianao manaraka ny RN11 mahavita 55 km ianao dia tonga Soamantsara ao amin'ny renivohitry ny district ny Vatomandry. 185 km zany zao ny vita raha manaraka ny RN2. District ny Vatomandry ny renivohitry ny district dia ny commune urbaine ny Vatomandry. Ho fantatsika vetivety aloha zany district ny Vatomandry zany. Ny district ny Vatomandry dia misa 220 ny commune mandrafitra azy. Ny 20 commune rurale, ny tokana kosa ny commune urbaine ny Vatomandry no sady renivohitry ny district. Tsika atao miresaka hoe district ny Vatomandry. Oviana moa no lasa district i Vatomandry. Tamin'ny taona 1897, averiko tsara, tamin'ny taona 1897 dia efa district i Vatomandry. Fa tamin'ny taona 1899 kosa vao nisy ny chef district ny Vatomandry. Ahoana ny anazavana an'izany? Tamin'ny taona 1897 io dia district i Vatomandry tao anatin'ny province ny Andovranto. Mbola tsy chef district no nitantana ny district ny Vatomandry fa zany lieutenant Kazo izany zay administrateur ny Vatomandry no niantsona azy. Mbola tsy chef district zany na de hoe district i Vatomandry. Taty amin'ny taona 1899 vao tendry ny chef district ny Vatomandry voalohany dia ingay administrateur Dubosc-Tare. Dubosc-Tare zay efa avy chef district ny Vatomandry no nandita aty Toamasina no lasa administrateur maire ny commune de Tamatave. Dubosc-Tare rahateo namela ny anarany i Toamasina amin'ny lalana Dubosc-Tare eny Antanambao akaiky ny borano police iny. Zay ny momba ny district ny Vatomandry. Fa rehefa miresaka district ny Vatomandry ianao tamin'ny fiandohan'ny fanjanahantany dia inona raha moa zany no talohana district azy? Talohana district azy dia poste i Vatomandry tany amin'ny biplace ny Andovranto, zay moa no fiteny azy. Aveo dia lasa résidence i Vatomandry. Résident ny Vatomandry ka i chancelier zay lieutenant Kazo no tantana ny résident ny Vatomandry, lay nresantsika teo hoe lasa administrateur délégué ny Vatomandry lieutenant Kazo. Ny rafitra tamin'ny fiandohan'ny fanjanahantany dia nisy ny administration indigène. Iny zany ho an'ny rafitra ho an'ny vazaha, fa nisy kosa ny rafitra ho an'ny malagasy dia ny administration indigène. Rehefa nitondry Galenie Joseph Simon dia ny nataony voalohany nanala reo gouvernora napetraky ny mpanjaka avy any Antananarivo. Ka izany gouvernora Rakotovao zany no nitantana ny Vatomandry. Nanompo tany amin'ny 1882 efa nitantana ny Vatomandry gouvernora Rakotovao zay napetraky ny mpanjaka tany Antananarivo. Rehefa tonga i Galenia dia nampodiny i Rakotovao ary dia napetraka ny gouvernora Betsimisaraka Ramaharitra. I Ramaharitra zany no
gouvernoura Betsimisaraka voalohany a ny tantana ny Vatomandry, nandimby azy a i gouvernoura Alexandre raika amby folo voninahitra avy any Marsika. Efa miresaka Vatomandry eny sika dia nisy fiovana maromaro aloha ny fitantanana atao Vatomandry. Efa nresantsika teo fa tamin'ny taona 1897 a efa lasa district i Vatomandry. Tamin'ny taona 1902 kosa dia lasa province i Vatomandry. Ny province ny Vatomandry a dia fitambaran'ny district anankiroa, ny district ny Vatomandry a sy ny district ny Manoro, fa ny renivohitry ny province kosa dia tao Vatomandry. Nahatrela ihany ity province ny Vatomandry ity satria toe tany amin'ny 1937 a vao foana zany province ny Vatomandry zany. Raha manao dingan-dava indray tsika dia tany amin'ny taona 1977 dia fivondronam-pokotany i Vatomandry. Tamin'izy fotoana fivondronam-pokotany io a dia nisitaka, zany hoe lasa fivondronam-pokotany manokana Antanambaomanapotsy. Raha tsorona ny fanazavana dia ny district ny Vatomandry zany a tao anatin'ny district ny Vatomandry ny Antanambaomanapotsy, fa rehefa lasa fivondronam-pokotany Vatomandry a dia lasa fivondronam-pokotany ihany koa Antanambaomanapotsy. Nisy fotoana moa natsanganan'ireny préfecture reny ka dia sous-préfet, zay moa ny mahazatra ny maro, ny sous-préfet no tantana ny Vatomandry, na sous-préfet na chef district dia zavatra anankiray ihany. Netiko tany amin'ny district ny Vatomandry ianao a tsy ahivoko vetivety era aloha fa dia fomba roa ny atongavana ny Vatomandry, manaraka ny RN2 dia tonga eo Ampitabe na Antsapanana, dia manaraka ny RN11 mavita 185 km ianao dia tonga Samantsara ny Vatomandry, na ihany koa manaraka ny canal de Pangalanina miainga avetsy amin'ny port fluvial Manangareza PK0 point kilométrique 0 dia manaraka ny canal de Pangalanina hatrany ianao dia any amin'ny PK 155 dia tonga Samantsara any Vatomandry. Sombo tsara amin'ny dian-tantara manaraka.